mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimiraba tsika revako malala tratrity alakamisy fa 4 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika revako malala dia ny boky ny apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivohy eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba mandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana, izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohoko eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaranao ho vavonjy amin'ny andron'ny fakapanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fainganao, tany mafy izay ianananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra. Izay maresy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka izy haino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao, no masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fahavalo, indro efa asiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy hisy maharindrina azy. Indro asiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Ny fiangonana tany Filadelfia ry havana no nanoratana izany hafatra manokana izany, satria ity fiangonana ity dia fiangonana izay tsy nahitany ny tompo tsiny dia manao ana loatra, fa nomeny ny tompo toky aza fa hiaro azy ny tompo ao anatin'ny vanim-potoana ny fizahan-toetra izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Mahagaga revako malala fa amin'ity alakamisy fa 4 ny volana aogositra ity dia mampatsiaro zany andro ny fakapanana, zany fizahan-toetra nahazo ny fiangonana tany Filadelfia zany ity andro manokana ity. Ny 4 ny volana aogositra taona 2025 sy 10 no nisy ilay antsoina hoe massacre de Saint-Barthélemy. Io zany zay famonoana ny protestanta tany Frantsa, famonoana ankitsorano zao ny ireo protestanta tany Frantsa zay inotsika fa mahatsiaro ho an'io taty io avokoa ny protestanta rehetra eran-tany na indrindra moa ny protestanta frantsay. Raha lahatra ty amintsika eto Madagasikara dia asa reva am-potoana inona teo amin'ny tantaran'ny firenena no azo ampilaharina nyty vanim-potoana sarotra sy nangidy ity, dady zay tsy tokony ho adinoiny ny protestanta frantsay ary tsy tokony ho adinoiny ny protestanta eran-tany mihitsy satria 4 aogositra tahako izao tsika teo dia nanomboka tamin'ny 3 ora maraina lay famonoana ny protestanta, ary tsy hoe ny protestanta ihany tamin'ny fotoan'andro fa ireo londohany mihitsy ireo mpitarika ny protestanta tamin'ny fotoan'andro
no lasibatra na nokendrena tamin'ity masakra ity na ity famonon'olona amin'ny fomba natsiravina ity nanomboka tamin'ny 3 ora maraina ny 4 ny volana aogositra 20 de manjary arivo ary mitoy ny apitso ny afaka apitso natratra vohitra maro tanàna lehibe maro tany Frantsa ity famonoana olona ity raha ohatra ka mijery ny ato tanisany de sarotra be moa zany satria atondro molotra sy ny tahaka zany fa ireo mpahay tantara de manondro mihitsy fa mety natratrany any 3 alina any hoany ny protestanta izay maty ny 3 arivo aloha azo antoka tamin'io andro io fa raha totaly ny ireo protestanta novonoina tamin'ity andro vitsivitsy momba ny masakra tamin'ny andro ny Saint Barthélemy ity dia ny 3 alina be de be zany driavako ary mampiorokotitra raha ohatra ka mahatsiaro an'izany hoe amin'ny 3 maraina de maneno ny lakolosy ary dia tonga dia nivoaka novonoina reo mpamono hira-panjakana fa tsy hoe iraky ny fanjakana iraky ny mpitondra namono ny protestanta ny olokotitra etsika raha toka ny tantara ny maheno ny tantaran'izay nitranga tany Rwanda ny fifamonoana tao Oitosy ny Tutsi izay tadidiny mpahay tantara rehetra fa raha ny amin'ny taonjato fa 900 dia mety tsy mifanalavitra am'izany mihitsy ny nitranga tamin'ity famonoana ny protestanta ity ny abetsaky ny maty no mety ho mahasamy hafa azy fa lay endriky lay famonoana dia mety ho tsy mifanalavitra mihitsy satria tena nisy novonoana de natsipy eny ambaravarakely novonoana de natsipy teny an-dalana ny faty na dia ity andro ity dia miara-mahatsiaro isika miara mivavaka sy mampahery ny protestanta frantsay manokana sy ny protestanta to anatin'izany fanenjehana izany fa raha toka manao tompo-maso kely isika tsara ihany ny afantarantsika ny tantaram-piangonana moa satria nomen'Andriamanitra ity apokalipsy toko fahatelo ity tsika zay tena tandrify mihitsy tonga antsika miteny hoe mahagaga ny hoe ataoko mandresy anao amin'ny andro ny fakapana sady avonjy anao amin'ny andro ny fakapana mampatsiaro antsika zany hitantara izany ho tsika teo raha manao tompo-maso kely tsika de nahatonga lay izy dia efa nisy olana teo amin'ny katolika sy ny protestanta io moa efa hatramin'ny fotoana ira tany Frantsa vo nitrangana mihitsy ny réforme na ny fantsipavahana dia nisy olana teo amin'ny katolika sy ny protestanta fa nanomboka tamin'ny taona 20 de manjary tsy arivo de nisy adi-pivavahana natsiravina tany Frantsa teo amin'ny katolika sy ny protestanta nanomboka ny 20 sy 10 zany hoe taona folomonja taorina ny famirapiratany fantsipivavahana ary dia nisy ireo mpitarika protestanta zay isan'ireny lay antsoina hoe Gaspard de Coligny protestanta izy ity niova fo mpitonga protestanta dia aty amin'ny taona tsy diso 850 sy 500 eo mifanakaikikaiky amin'ny fiovam-pony narina kely ry Loyola jésuita zany jésuita ry Loyola ry Saint François Xavier fanakaikaiky amin'io daty io dia rehefa nisy olona tany Frantsa zany tamin'io adi-pivavahana io dia niezaka ihany ny lasatsasany hoe alao alamina alao tsisy fifandonana dia ity antsoina hoe Gaspard de Coligny ity zay olona manam-boninahitra ary olona ambony teo amin'ny frantsay tamin'ny toerana tamin'ny laharany ataontsika hoe ny fiaviana dia izy io zany dia niezaka nanamboatra ny mariage ny lay vehivavy mariage ny Marguerite de France zay mifantatra koa moa zany anabavin'lay mpanjaka nitondra Charles Fahasivy dia namboariny Coligny zany lay fanambadiana hoe aleo ranga mariage fanohotrotran'ny finoatsika ihany dia tamin'ny fotoanandro tamin'ny taonjato fa 720 eto Madagasikara dia i Marguerite zany nampanambadiana any Henri de Navarre dia protestanta iringiriny ary dia hoe alao i Marguerite kosa dia
katolika ingiriny de aleo amboarina le mariage mba tsy ampisolana zany eo amy katolika sy my protestante dia nanaika ireo ray aman-dreny reo mpitarika maromaro de nanaika ny anambadiny Marguerite ny vadiny Marguerite sy Henri de Navarre de niakina tany Paris natao tany Paris ny fanambadiana tsy ankidy tsy nety natao tsy nety ny oamasinina ao am-piangonana ny razazalaza ny Henri zany tsy amasinina ataony fanamasinana fa tsy ao am-piangonana tsy ao anatin'ny katedrala io katedraly io ampanamboarana Vomaimo dia tsy nety natao tao izy fa ao tokotany teo tokotany nataony mariazy hoe aleo tsy miditra any am-piangonana satria za protestante dia aleo hijanona ho protestant ihany ka dia aty atokotany no tokotany am-piangonana nataony mariazy olana be mihitsy zany io 20 aogositra zany hoe 4 andro 3 andro alohan'lay masakra 2 dimanjato sy arivo de natao tao le mariazy efa mazava ho azy natrehan'ny protestanta rehetra ireo protestanta rehetra zay mpitarika tamin'ny fotoanandro de nanatrika ty mariazy ny Henri ty satria Henri prince Huguenot prince protestant ny taky zany koa i Marguerite zay zanak'andrina anapavin'ny mpanjaka dia samy io daholo zany manam-boninahitra mariazy etrehina fa efa samy mailomailo sy ny tahaka zany kanjo tsy tokony atonona dia mifangaro tao anatin'io olana ra-pivavahana io ny olana ara-politika i Coligny zay namboatra n'lay isan'ny namboatra n'lay fanambadiana dia nisy betsaka tsy tia izy betsaka tsy tia izy zany atao anatin'ny fitondrana mpanolontsaina manokany mpanjaka Charles IX izy fa izay fironan'ny Coligny akoatra maha protestante azy dia izy nirona tamin'ny hoe aleo atrehina satria nisy tsy fitovikevitra teo amin'ny Espagne sy Frantsa dia i Coligny manao hoe protestant izy zany aleo tafihiny Frantsa aleo alainy Frantsa tam'izany fotoana zany i Flandre izay mizara tany Espagnol fa nefa ny nahaliana ny Frantsa dia hoy zany i Coligny manao hoe protestant pitaky protestant hoe za de miandany mampirisika ny mpanjaka mampirisika ny fanjakana aleo atrehinany ady amin'ny Espagne ny katolika kosa dia tsy resy lahatra ny amin'ny tsy vonona iady amin'ny Espagne sarotra be ny fanandrana amin'ny Espagne tamin'ny fotoanandro hoy ny katolika i Coligny kosa de nazoto ary tsy hoe nazoto fitsy fa tena nanana fahavononana mihitsy dia izay olana zay akoatran'lay olana ra-pivavahana de nisy disadisa fa tsy fitiavana ny Coligny ary dia ny 12 volana ho io roa andro telo andro torinan'ny fanamasinana fanambadiana dia nisy nanao anterisetra saika amono i Coligny antony ara-politika io antony ara-politika zany hoe za raza davakatra ty Paris za raza misy de aleo vonoina ty ireo zay tao anatin'ny fitondrana zany kanjo tsy maty Coligny rehefa tsy maty Coligny dia nitroatra ny Huguenot raha ny hoe reo protestanta rehetra zay ny andany tamin'ny Coligny aby hoe fa ahoana kosa zao efa angamo zao no ny fanarahana ny mariazy any efa namboarina fa ahoana zao dia nitroatra ny protestant tonga ny ampotsofi ny mpanjaka io Charles fahasivy sy ny renin'ny mpanjaka zay Catherine de Médicis dia efa nandreny io zany izy hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy atao zay aminona ny mpitarika rehetra mpitarika protestant zany satria ivadika ho sarotra ny raha satria tsy maintsy amalifaty ny protestant ho ny fijeriny azy satria tsy namono biby tsy nahafaty dia noho zany de zao aleo ararotana ny fandropahana amin'ny protestante ary dia ny 4 ny volana aogositra izay volazantsika teo atsarona am'ty andro ity zany dia tsy maintsy zany zalazana tsy maintsy hoy ny ireo katolika maro nisa atao zay aminona
faravakeliny reo mpitarika rehetra roapolo mpitarika voalohany de nivadika moa le raha de nefara tamin'ny hoe famonoana zay protestanta rehetra tao Paris tamin'ny tam'zany fotoana zany. Nampalahelo lay tantara satria ara-pivavahana moa lay tantara lay tovolahy natao mariage zany hoe Henri moa zany tonga mpanjaka teorina Henri de Navarre tonga Henri IV na Henri faefatra zay mahafantatra tantaran'ny Frantsa de mahafantatra ity antsoiny hoe Henri IV ity fa isan'ny mpanjaka tian'ny Frantsay mihitsy izy protestant izy tany am-poalohany fa taorinany ity masakra ity de azo babo izy tsy novonoiny olona akory izy fa azo babo izy dia niterena iova protestanta iova katolika sy ny sisa tena nelanelany tena mafimafy kely nahazo azy fa teorina moa izy de niova katolika ihany niova katolika izy raha tsy diso aty amin'ny taona 1900 aty de niova katolika izy na izany nefa any de izao na de niova katolika azy izy satria tsy maintsy atao mpanjaka izy tsy maintsy atao mpanjaka izy satria tsisy izy ny tokony mandimby teorina de tsy nikeny ny katolika tamin'ny fotoana tany Frantsa ny hoe ho mpanjaka protestant dia niterena mihitsy izy hevitra fa ny fivavahan'ny Frantsay katolika ianao protestanta no zany dia miova tsy maintsy miova ho katolika ianao dia niova ho katolika ihany izy fa na de niova katolika azy izy dia izy no ataotsika hoe namoaka lalàna amin'ny antsoina hoe Edit de Milan. Ny Edit de Milan izay azafady Edit de Nantes. Edit de Milan aty amin'ny 327 fa Edit de Nantes zay aty amin'ny taona 8 navoaka nyity mpanjaka antsoina hoe Henri IV ity. Avelantsika zay tompo-maso hoe tantara zay tsara fantatra fa ny protestanta tany Frantsa dia isan'ny itondrany mafy efatra isanjato monja ny protestanta amin'ny Frantsa ankehitriny 4,500 manana fiangonana eo amin'ny trano fiangonana eo amin'ny 4,000 na mahery kely io betsaka ihany zany eo amin'ny 2 tapitrisa eo na 3 tapitrisa ny isan'ny protestant frantsay BDP izy tsy voatery hoe protestant réformé io fa BDP na ny adventiste io na ny anglikane io ny anglikane de ao anatiny ny protestant fanosana azy mampatsiary dia mbafaka ho an'ny protestant tany Frantsa atsika afaka ho an'ny protestant matsiary zany hoe nandresy tao anatin'ny fizahantsoetra nandalo fizahantsoetra fa mandraka ankehitriny de tsapa ny fitiavan'Andriamanitra ary dia ao anatiny zany fahatsiarovana tantara zany no anipazantsika manao tompo-masotsika momba ny tantaran'ny fiangonana koa tany Philadelphie. Fiangonana tany Philadelphie zay nitenenan'ny tompona hoe zao no izy indro siko varavarana mivoy eo anatrehanao ary tsy misy maharindrina azy. Ny tompo de nanome toky fa tsy tapidalaka le zany ny fiangonana na ny mpino na ny olona manana an'Andriamanitra. Mampatsiaro ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy na de voakeja manodidina aza tsy tery. Ary mampatsiaro any Paoly sy Silasy zay hito amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:10 na dia tao anatin'ny fonja aza de nisokatra ny fonja. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy tapidalaka le. Ny mpanompon'Andriamanitra dia anokafan'Andriamanitra varavarana mandrakariva. Tsy misy mahidy ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe satria olona manahoana izy fa satria ny tenin'Andriamanitra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra de tsy mba voafatotra hoy Paoly. Ny tenin'Andriamanitra de tsy voafatotra. Ny finoan'ny olona, ny finoan'ny mpino ny tenin'Andriamanitra, ny fiainan'ny mpino ny tenin'Andriamanitra de mahatonga ny mpino koa anokafan'ny tompo varavarana. Ary Paoly de miteny eo mandrakariva hoe mivavahana mba anokafan'ny tompo varavarana anay amin'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny fitoriana ny vaovao mahafana. Rehefa koa malala misy fotoana indraindray mety mahatsiaro any isika any am-piasana any amin'ny lafin-jahatra maro samihafa mety mahatsiaro antsika indray manao hoe to tena mihidy tolo zany varavarana zany tompo. To tona tsisy aletsony zany izy zany. Ary tonga amin'ny fomba fiteny
mahazatra ny olona rare manao hoe teo ohatra ny efa midona amy rindrina zany tombo fa kay tsisy varavarana ntsony efa midy daholo ny zavatra rehetra ary dia mampatsiaro ny teolojiany Jean Calvin hoy Jean Calvin manao hoe raha manidy varavarana raha midy ny varavarana anankiray de zao misokatra ndray ny varavarana anankiray raha idininy tompo ny varavarana anankiray de zao matoky fa misy varavarana raindray misokatra. Jean Calvin de nazavan'za manao hoe mety midy ny varavarana anankiray satria tsy mety aminao ny ambadiky io varavarana io fa ao ambadiky fa manokatra varavarana hafa indray ny tompo sy lalana hafa indray hoy Jean Calvin. Ary hitatsika fa marina mihitsy a teo amin'ny tantarany fiangonana vo nitsarotsika teo ny tantarany fiangonana protestanta hoe tany Frantsa olona telo alina naripaka novonoina nravana fanana nanaovana herisetra fa mandraky ty androany de mbola eo ihany ny fiangonana protestanta frantsay telo efatry fanjato fotsiny izy zany hoe raha mahita olona zato zany ianao any Frantsa de telo am'reo ihany ny protestanta vitsy zany saingy nitoerany zany fiangonany zany teo amy tantarany frantsay dia tsy azo ety tsy hitanavanavana mihitsy tsy hitanavanavana nitoerany zany vitsy izy saingy vitsy nanana zay na izy azy nanana zay na izy azy nanova ny tantarany firenena frantsay be de be ary mandraky tiny androany na de vitsy azy izy dia be de be ny protestanta frantsay manana andraikitra ambony mpikaroka prix Nobel amin'ny ekonomia be de am'izao andro ankehitriny zao manana mpandraraha orinasa be de be na Peugeot na isan-karazany ireo ny akabeazan'ireo banquier ireo financier tamin'ny fotoana mandraka ankehitriny de zao saika protestanta avokoa ny akabeazany ary na dia takandry Napoléon raha tena nafatra misy tamin'ny fotoanandro manao hoe raha mbola misy protestanta dia aleo tantanin'ny protestanta ny vola ny finance sy ny tahaka zany tsy misy tonga lalàna zany fa nanjary hoe nitoetsaina faizy amin'ny protestanta mitantana ny fananany eritsaina rigueur de nahatonga ny olona nahatonga azy afaka mitondra zava-baovao tany Frantsa zay tsy adiny ny frantsay mihitsy na farafahakeliny tahaka ny Jules Ferry zany nge frantsay a protestanta ry Clémenceau zany nge protestant ry Guizot zany nge protestant be de be ireo protestanta na tamin'ny ataotsika hoe republika faharoa fahatelo tany Frantsa dia saika nampamiratra ny protestant avokoa ny sekoly ny fanabeazana indrindrindrindra izay ohatra hoe ny fanabeazana maimaim-pona ny fampianarana maimaim-pona ny fampianarana tsy maintsy atao hoe zavatra tsy maintsy atao an'ny rehetra zany dia ny protestant mitondra an'izany tany Frantsa lefako marina ary tokony inotsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe fantatro ny asanao fantatro ny zavatra lalovanao fa efa nasiko faravarana amy vo eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy le afako am'izao faraparany volohakositra izao de matoky zany fahamarinany tenin'Andriamanitra zany venao fa ny olona manana an'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra de zao tsy voasaka na iza fa Andriamanitra ny mampandresy azy rehefa miasa ao ny tompo tsisy mahasakany fa mampametra-panontaniana hoe fanahoana azy fa inona no antony dia amin'ity apokalipsy ity de mitenin'ny tompo anao hoe izaho efa tianao zany hoe ny mahatonga ny tompo manokatra varavarana mahatonga ny tompo miasa ho an'izay ty azy mahatonga ny tompo manokatra lalana mandrakariva ho atsika de zao tsy hoe satria tsika tsara tsy hoe satria tsika mahay tsy hoe satria tsika inona fa satria ny tompo tia atsika hoy andininy fahasivy manao hoe izaho efa tianao ary io fitiavany tompo io le satroboninahitra inona moa ny satroboninahitra ny teny satroboninahitra fiangona tany Philadelphie raha miteny tsika hoe Philadelphie de avy amin'ny teny grika hoe Phileo
zany hoe ty ny teny hoe Philadelphie dia fifankatiavan'ny mpirahalahy zay zany azo lazana azy, fiangonan'ny mpifankaty zany, fiangonan'ny vahoaka mifankaty, fiangonan'ny olona mifankaty zany ny midikany teny hoe fiangonana tao Philadelphie. Ary ny ezahan'ny kristianina ny ainana tao Philadelphie ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavan'Andriamanitra. Rehefa manjaka ny fitiavana de misokatra ny varavarana. Ny fitiavana dia mandresy ny hidy-baravarana, zay ny azo ilazana azy. Rehefa ny fankahalana ny manjaka de zao mikatona daholo na de zay varavarana misokatra ary. Fa rehefa manjaka ny fitiavan'Andriamanitra, rehefa manjaka ny fifankatiavan'ny mpino, rehefa manjaka ny fifankatiavan'ny mpiarabelona de zao misokatra ny varavarana. Ary hitatsika tamin'ny toerana maro samihafa zany, rehefa ny fankahalana nge miteraka fahantrany, ny fialonana tsy miteraka harena akory fa miteraka fahantrano, ny fifampiantanina miteraka fahantrano, ny fitiavatena miteraka fahantrano, ny fitiavam-boninahitra sy ny fitiavam-bola tsy mampanankarena fa miteraka fahantrano. Zany efa ny ainana teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao. Tsy mila ekonomista, tsy mila psykology akory, tsy mila historien na mahay tantara no mijery ny tantaran'izao tontolo zao, fa ny fitiavatena, ny fankalana, ny fifamonoana de zao tsy mitondra afa-tsy amin'ny fahantrana ary mampikatona ny varavarana misokatra, mampikatona ny fitahina, mampikatona satria mampikatona ny fomisokatra rehetra. Eto zany de zao ny satroboninahitra zay tenenin'ny tompo ho afarana manokana tamin'ny fiangonana-tany Philadelphie amin'ny andininy faraika ambin'ny folo, manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao, de inona io? Ny fitiavan'Andriamanitra, ny fifankatiavan'ny mpino. Io le satroboninahitra, tsy vola mikarena io, tsy fahaizana mampahalalana io, tsy zay le satroboninahitra tian'ny tompo ho takatry ny fiangonana tao Philadelphie, fa lay hoe za ty anao. Io ny satroboninahitra ao, ny fitiavan'Andriamanitra. Io fitiavan'Andriamanitra zay manjary fifankatiavan'ny mpiarabelona, fifankatiavan'ny mpiaramonina. Ary io anefany no tian'le ratsy ho esorina. Zay mahatonga azy miteny manao hoe tany mafy mba tsy hisiaka. Inona le satroboninahitra? Ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy mahafaly lay ratsy mihitsy ny fahafantarany fa tian'Andriamanitra ianao. Tsy zakan'lay ratsy ny mandre zany tenin'Andriamanitra zany hoe tian'Andriamanitra ianao. Tsy zakan'lay ratsy zany. Ny tian'lay ratsy de zao ny tsy tiavan'Andriamanitra anao. Zay ny programan'lay ratsy. Tahaka nataony tamin'ny Joba. La ratsy ake mpandainga, mpiapanga, mpanaratsy, manao zay tsy hitiavany, manao zay isarahan'ny olona sy Andriamanitra. Zay ny asan'lay ratsy. Manao zay isarahan'ny olona amin'Andriamanitra. Manao zay tsy hitiavan'ny olona n'Andriamanitra. Ary manao zay tsy hibanjina n'Andriamanitra ny olona. Zay ny tena marina. Hitantsika amin'ny Genesis 3:7 zany. Fakam-panana zany, faharatsy toetra n'lay ratsy zany, nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra. Nanaisotra, te hanaisotra lay fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ary dia inona ny tokony ataontsika eo ny tompo? Tany mafy, azony mafy lay fahatsapanao, lay azony mafy lay fahatsapanao, azony mafy lay tenin'Andriamanitra manao hoe tianao Andriamanitra. Afaka malala engane atokony fitiavan'Andriamanitra ianao, fa ny fitiavan'Andriamanitra de manokatra ny varavarana mihidy. Ny fitiavan'Andriamanitra izay manjary fifankatiavan'ny mpino de manokatra ny varavarana mihidy. Manokatra varavarana vaovao ny fifankatiavantsika, manokatra vaovao ny fiombonatsika fiangonana, manokatra varavarana vaovao ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Eka afaka malala ny tompo ampahery anao ary anokatra ny fonao itoerana ny fitiavan'ny tompo mandrakariva. De hoy ny tompo manao hoe zaho efa tianao, tany mafy izay anananao, mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao, dia asiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay fa enao lay Andriamanitra tianay
ary tsy misy tahaka anao. Misaotra fa mamporaka fitiavana aminay ianao, maneho aminay fa tianay, ary ny zanako koa malala anao nay fanafoinao ho fanehoanao fitiavana aminay. Mamindrafo aminay Tompo. Avao zy zahay, ataovy tianao zahay, ary mitoera ty am-pony mandrakariva. Mahatsiaro manokana izao tontolo zao, mahatsiaro manokana ny fiangonana protestanta eran-tany eo amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny fandriganana natao tamin'ny taona 2025, ireo martiora maro, novonoina noho ny finoiny, ary noratraina noho ny fijoroany ho mpino anao. Tompo, zahay koa dia ataovy martiora mazava, martiora ny vanim-potoana ankehitriny, martiora ny finoana, hijoro vavolombelon'ny fitiavanao, hijoro vavolombelon'ny fifalianao. Tompo, ataovy mahatsiaro fa izay ankehitriny de tianao ho vavolombelonao mandrakariva, ka hitondra fahazavana, fitiavana, fiombonana, fiarahamonina misy anay. Fiangonana zanaky ny martiora izay Tompo, dia ataovy mijoro vavolombelony zany. Am'izay rehetra ataonay de ataovy mpizara fifaliany zahay. Vavak'izay Tompo, ho an'ny tokantrano tsirairay avy, anapaky eo amin'ny tokantrano tsirairay ny fitiavanao, ny fifalianao, ny fiombonana, ny fanambinana. Vavaka ho an'ny isam-batan'olona, tehirizo amin'ny fanoloran-tena. Zavelanao ho kivy am'izay mandalo fizan-toetra, me fahasalamana ny tsy salama, anapaka amin'ny isam-batan'olona ny fanambinana. Dia metraka ny fiainana am-pelantananao hatran'izay Jesosy. Amen.